unana no velesina na pandinasi musena iramalakasini tuluna yadizuni firenena nutarufana multibasi arijuna sesitani unu mukatini siparanyo nunatuni malakasi 7 Marsa 7 7 Marsa 3 feno 7 taona katroka androany ny tolom-panafana nataon'ireo razambe tena tia tanindrazana ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 7 dia fikomina nataon'ny malagasy tamin'ny taona 7 sy ny taona 7 teto Madagasikara tamin'ny fotoana nahazana tany frantsay azy taorian'ny kristany Indochine izay nipoka tamin'ny taona 7 dia everiny ho fanambarana ny fanafoanana ny fanjanahantany taty Afrika amin'ny teny frantsay zany ny fikomina izay naringana voanjo frantsay andaniny sy malagasy tsy anisany mitaky ny faleovantena ankilany dia narahana famaizana mahatsiravina nataony tafika frantsay izay namono malagasy analiny maro mbola miady hevitra ireo mpahay tantara amin'ny tena isan'ny arahany famaizana ka eo anelanelany ny arivo Israel sy Iraetsy ny isan'ny maty ka izany no ieverana ny zavatra nitranga ho tena mahatsiravina indrindra teo amin'ny tantara ny fanjanahantany frantsay tsarovany malagasy amin'ny alalan'ny andro tsy fiasana isaky ny 7 Martsa izany fikomina izany nanomboka tamin'ny taona 7 nipoka taorianany fanerenany malagasy andray anjara amin'ny ady lehibe faharoa ny fikomina nafana dia nafana tao amin'ny fikambanana Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache na ny MDRM sy ny fikambanana hafa miafina toy ny jina ho an'ny fahafahana ny tolona ho an'ny falevantena tamin'ny faramparany volana Marsa taona 7 dia nivadika ho fikomina mahery vaika nanoerana ny fitondrana mpanjanantany ilay everiny ho fikomina tantsahatsotra no etsiketsehana ireo fikambanana miafina ny tomboisa aingana noho izany ireo anatevin-daharana nataon'ireo tantsaha tany atsimon'ny Madagasikara ny Pikomy izay misa 2 tamin'ny fiatombohan'ny fikomina ka lasa 2 alina tany hoandry lefina sy antsy fa maksy odigasy ary fanafody namboariny ombiasy no nentina nanafika amin'ny andro alina ny tranon'ireo alikana frantsay misa 5 ala eo ny voanjo frantsay no nateto Madagasikara tamin'izay tany amin'ny ampaefatra ny faritra atsimon'ny nosy sy tany amin'ny amorotsiraka atsimo-antsinanana no nanombohany ilay fikomina ny elatra ny voatany izany dia teto Antananarivo sy Fianarantsoa ary aloatra ka hatrany avaratra Antananarivo tamin'ny volana aprily ny taona 7 namely ny frantsay sy ireo malagasy miasa ho an'ny fitondram-panjanantany ny Pikomy noho izany dia mpikambana tao amin'ny parti de déshérité de Madagasikara na ny PADESM misa 7 izay nampangay ny Pikomy ho miray tsikombakomba amin'ny frantsay no maty frantsay sy malagasy lasy vavy ary ankizy no nosamborona sy novonoy ny Pikomy matetika izany dia natao ho taoriany fampijaliana maharitrela na maty na velona dia nanaovan'ny Pikomy fombafomba toy ny fanapahana tanana na tongotra fanetetehana na fifanintonana ny faty ny aliny 7 Marsa io izany no tena natombohan'ny ady tao Moramanga ny maraina manaraka ny alin'io dia lasa nitsokana andositra tany anaty ala daholo ireo voalaza tamin'izany fotoana izany fa Pikomy nanapoka ny ady tamin'ny alina ary nanomboka hatreo koa dia nanapatrapatra ny heriny ireo miaramila Senegaly efa voaomany mpanjanantany ho amin'izany ka rehefa vatandela rehetra hitany dia nataony lasibatra avokoa hatramin'ny piasa amperinasa aza toy ny tao amin'ny train mitondra olona mpandeha natsoina hoe debis tamin'izany fotoana izany io ilay vagon Moramanga ny marena tamin'ny 7 vonjanona tao Moramanga ny masinina dia tonga ny miaramila Senegaly dia nitifitra namono ilay mekanisien natsoina hoe Rabenandrianina sy ny chauffeur natao hoe Rakotonaivo avy eo dia nasesy nitifitra ny serre frein rehetra indray ary ny mpandeha tao anatin'ny vagon tamin'ireo mpiandraikitra ny train dia olona iray ihany no fantatra fa tsy maty raha ny angom-baovao natao ilay serre frein natao hoe Rapoly na Rapoline amin'ny anaram-bositra satria tany amin'ny vagon vodilarana indrindra no nisy azy
fonandreny pobasy la hitany fatiny ola eran-tanàna ny Moramanga izy dia nitsambikina nandositra nanaraka ny lalamby miakatra makaty Antananarivo mba hanavy tena. Avy eo dia latsaka tao anatin'ny lavaka adalina iray lalimbe fivarina ny ranorana makany amin'ny ranony Mangoro rehefa fahavaratra. Rehefa tafavoaka io dalina io izy dia nanaraka ny sisin-drano foana mandra-piakatra tanàna efa tany amin'ny garany Ambodiny Fody. Avy eo dia nandeha tongotra indray nanao izay atongavany tao Ambatolaonagara fa tao vao nisy tanàna nisy olona afaka nampiatrano azy mandra-pisihan'ny masinina miakatra nakaty Antananarivo. Ny MDRM izay fikambanana politika ara-dalàna dia nitaky ny fahaleovantena tao amin'ny Union Française sady nanana solom-bavaboaka telo tao amin'ny anteny miram-pirenena Frantsay dia nanameloka ny fikomina sady nanao an'izany oeloka barbarianina izay efa nanao tolo-dalàna ahafahany Madagasikara iditra ao anatin'ny fahaleovantena. Tahaka ny amin'ny fotoana fiovana mahery vaika révolution izay miseho ompandanjalanja dia lasa lasibatry ny fanenjehana andaniny roa. Vokatr'izany dia norarana ny fikambanana ary nosambory ny fitondrana mpanjanatany ireo lohandohany. Ny tafoka Frantsay izay ery matanjaka indrindra antanety dia atao hoe bataillon de travailleurs malgasy izay manana miaramila misa eo amin'ny 7,000 eo eranosy tamin'ny fanombohany fikomina. Tao anatin'ny eritaona dia nitombo isa ireo miaramila ireo ka nahatratra 7,000 sy 1,000 lalahy izay nisy mpanatevin-draharaha tamin'ny volana Marsa taona 1770. Nisy andiana miaramila Frantsay bataillon 7. Ny alefiery nanolona ny tafoka Frantsay ny fikomina nanomboka tamin'ny volana May taona 1770. Mafy tokoa ny famaizany ka nahatonga ny mpahay tantara anao azy hoe adim-panjanahantany. Maro ny fandringanana natao izay nahazo indrindrandrindra ny mponina tsy miaramila. Tao Moramanga ny miaramila Frantsay dia nitifitra vagon telo nohidina tamina firaka izay nisy komino gadraina miisa 900 mba ialana amin'ny fanafiany ireo namany tsy hikasa anavitra azy. Nandany taona iray ny tafika mpanjanatany mba anafoanana ireo ady anaty akata madinidinika. Nisy olombo fito tao amin'ny MDRM dia i Joseph Ravoangy sy Joseph Raseta izay nosamboriny ka nesorona aminy ny tsy fahafahana mitondra azy amin'ny fitsarana na ny immunité sady voailika ho faty. Nivadika ho fanagadrana mandra-pahafaty izany sazy izany. Avy eo taorinina izay dia nanjaka indray ny filaminana anatin'ny fanjanahantany teto Madagasikara. Tamin'ny volana Janoary 1700 i François Mitterrand tamin'ny naministry ny Fransa Outre-mer azy dia nilaza tamin'ny lahateny nataony fa misy fifamatorana tsy azo ravana amin'ny Repoblika Frantsay ny hoavin'ny Madagasikara. Tsy nahazo fahalevantena i Madagasikara raha tsy taoriny ny faravany Repoblika Frantsay faefatra sy ny fiforona ny communauté française tamin'ny taona 1700. Fitina ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana ireo. Hatramin'izao totazana tsy afaka amin'ny ireny malala io ilay firenena malagasy. Filoham-pirenena Isan Sanjoro anala izany fanjanana ankolaka izay mipetraka mandraka ankehitriny io ny Filoha Marc Ravalomanana. Saingy hitantsika ireny zavaniseho teto amin'ny firenena ireny ny taona 2020. Betsaka ny fijoroana vavolombelona mahakasika izany ary isan'izany ny Filoha Amiraly Didier Ratsiraka nafantatra ny tao ambadika hoe iza ilay firenena nanao ireny fanonganam-panjakana ireny. Iza ihany koa no fitaovana teo am-pelatana ny Frantsay nanatanteraka ireny fanonganam-panjakana ireny mba tsy hahafahany Madagasikara maleo tena tanteraka. Isan-taona dia misy foana ny fanamariana ity daty manana ny lanjany sy namozany ireo tena tia tanindrazana ny aingy. Ho antsika taranaka namelana mamy, inona no mba andraikitra raisinao ho an'ity tanindrazana ity? Tena nanohy ny fitiavana any Madagasikara izay any malagasy ve? Sa mivarotra arem-pirenena mba ikokany vahiny mamy eto amin'ity tanindrazana ity? Mitady ny tena fandrosoana marina ho an'ny mpiray tanindrazana ve? Sa tahaka ireo mpisolelaka nandritra ny fanjanahantany ka tsy malala afa-tsy ny tombontsoanao, anka izay manelingela ny tombontsoan'ireo vahiny dia tondrona molotra mba homelohiny? Fa ahoana mariny? Ao kanefa tsy ho resy amizany fa mitohy ny tolonatrany papapavaka ho an'ireo namony aino
tsy antsainy ahoana marina e